fanambadiana indray no lohahevitrintsika amin'ity herinandro ity ka ireto avy ny fanontaniana miaraka aminy. Aminao ilaina ve manambady satria nahoana? Ia, ilaina tokoa manambady satria ny olona dia tsara ny eo amin'ny maha-olombelona aloha dia ilaina mihitsy ny manambady, ary ny fiainana koa tsy vitan'ny hoe lehilahy rehetra fa afaka koa zany ny hoe misy vady. Tena ilaina ny manambady satria ilaina zany ny vady ny manohana manampy ao an-tokantrano. Sarotra be zany raha hoe olona tsy manambady zany. Ilaina na ny taranaka ara zany hanampy anao rehefa any aoriana any dia ilaina ny manambady. Ilaina ny manambady satria voalohany indrindra aloha dia amin'ny maha-olombelona, ary faharoa dia tsy tsara raha irery ny lehilahy na tsy tsara raha irery ny vehivavy. Ilaina mihitsy ny manambady satria mba afaka misy olona mifanampy. Mba afaka mifanampy zany eo amin'ny fiainana dia mila tsy maintsy ilaina ny vehivavy. Ilana angamba ny manambady raha ohatra hoe amina maha-olombelona fotsiny amin'ny mazavaboary atsika hoe nisy ny biby nataon'Andriamanitra dia misy ny olombelona nataon'Andriamanitra, samy mila vady daholo ireny. Fa hoe amin'ny maha-olombelona ilay izy ilana aloha ilay izy zany mba hoe ifanohana eo amin'ny fiainana satria tsika manana fiainana ny olombelona dia ilana ilay izy hiara-hiatrika amin'ny fiainana aminao. Tsara ny raha irery ny lehilahy ozy ny ao amin'ny baiboly, ny vehivavy koa tsara irery fa ilana ilay hoe manambady mba ifanohana eo amin'ny fiainana. Dia tena ilana tokoa zany manambady. Olona manao ahoana ny tsara atao vady? Amiko zany ny olona tokony hoe alaina vady dia voalohany indrindra aloha olona vonona amin'izany fanambadiana izany, ary manam-pitiavana fa mahafantatra tsara ny amin'ny anambadiana. Ny olona tokony alaina vady zany dia toetra io ihany manko ny tena olana io, olona mba hoe mitovitovy toetra aminao, manana toetra tsara, tsy materialista, tsy ohatr'izany fa mba tena hoe fitiavana dia raha. Olona manam-panahy, tsotra, tsara toetra, mivavaka, matahotra an'Andriamanitra. Olona manam-panahy aloha dia eo amin'ny toetra indray ny olona moa amin'izao samy manana toetra, fa eo amin'ny vady ilaina toetra. Ny toetra ny tsara fa tsy dia mandandany vola ireny ny toetrany, ilaina amin'ny tatam-bola tsara amin'ny tokantrano. Firy taona no antonony vao manambady? Ny vehivavy aloha raha amiko manokana tokony plus de 20 ans farafaratany zany mba any amin'ny 120 taona any ny vehivavy, dia ny lehilahy plus de 25 ans eo zany. Zany hoe efa matotra, indrindra tokony hoe manana asa na ny lahy na ny vavy, mba ahafahana miatrika tsara ny tokantrano zany. Ary indrindra olona efa vonona hiatrika na ny taranaka na ny hoaviny zany. Ny lehilahy aloha zany raha hoe efa hanasa tsara izy raha eo amin'ny 20-30 eo manambady atonony tsara. Raha vehivavy izy eo amin'ny 20 eo, 4 raha matotra koa dia atonony tsara. Eo amin'ny raha vehivavy izy aloha dia efa 20 taona miakatra zany ny tsara manambady satria eo dia efa matotra tsara zany ny vehivavy eo. Ny lehilahy eo amin'ny 25 taona miakatra. Vehivavy aloha mila hoe any amin'ny 20 taona any, ampy taona any zany. Ary ny vehivavy ny lehilahy indray eo manana anton'asa hiveloman'ny vady aman-janaka zany, manana anton'asa mazava tsara zany.